Ho tanterahina amin'ny 13 hatramin'ny 15 aprily izao ny salon des mines du pétrole et d'équipement andiany faharoa izay ho tanterahina eny amin'ny Minin Business Center Ivato. Etsika natao indrindra ampifandraisana ny fanjakana ny mpandraharaha eo amin'ity sehatry ny arena kibon'ny tany ity sy ny solitany sy ireo mpamatsy vola. Jemimara Daniela sy Mamira Soanevo no tatitra izay vaovao izay. Mbola vitsy ireo mpandraharaha sy mpamatsy vola samy manao investissement eto Madagasikara raha eo miresaka fitrandrahana solitany no jereny. Manana bassin sédimentaire misy 5 izay hita any amin'ny Cap d'Ombre, Ambilobe, Mahajanga, Morondava ary bassin any Morontsiraka Katsinanana nefa Madagasikara izay mbola malalaka hatrany amin'ny 4,4 hetsy mety hatratorajoro. Etsika iray natao entina ampahafantarana sy ampiroboroboana izany ilay etsika farabe ny arena kibon'ny tany sy solitany ary ny fampitaovana izay ho tanterahana eny amin'ny MBC Ivato ny 17 hatramin'ny 15 volana aprily izao. Le bassin sédimentaire 10 zany io zany no toerana mety hina fa misy pétrole eto Madagasikara. De le volaza teo hoe mbola vitsy de vitsy zany compagnie manao investissement eto Madagasikara de zay no entanina ohatran'ny hoe salon to zany eritreretina hoe ampahafantarana ny olona hoe tokony hanao investissement Madagasikara fa mbola ambany de ambany tany fanaovana investissement te Madagasikara amin'ny lafin'ny pétrole no resahana. Sehatra iray afana mampivelatra ny sehatra arena kibon'ny tany sy ny solitany ity etsika ity. Opportunité ho ity salon ity afana miresaka afana mijery inona ny tokony raha miasa satria vao zany ny fanjakana vao daholo ireo sehatra voalaza teo inona ny tokony atao inona ny tokony le afahafana miona mihitsy zany hanatsarana ilay secteur sy ny zavatra mitranga rehetrarehetra ao anatiny ao. Natao anampy ireo mpitrandraka madinika araka izany ity etsika ity raha ny fanazavana nentiny teo anivony Bromsana ny cadastre minier. Ny zava-misy dia mila fanampiana zany ny mpitrandraka madinika eto Madagasikara. Tsy vitan'ny hoe mila fanampiana izy fa mila tohanana koa izy ara-bola satria tokony fantatritsika fa ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany na lehibe izy na kely dia mavesatra tokoa ny vola ampiasaina ao anatiny ary koa izy azo lazaina hoe misy amin'ny teny frantsay hoe misy risque foana zany. Mpandraharaha sy mpisehatra eo amin'ity sehatra ity misy 7 no nomenina fanasana ary efa maro ireo namaly ny antso tamin'izany raha ny vaovao voaray.